Amkafaliana indray tompoko lasy tompoko vavy no hitsidiana ny tokantranonao amin'ity alahady fa 17 ny volana novambra ity atao anatin'ny fandarana mahery eto amin'ny fahitalavitra matv amin'ity nanaminao ireo vaovao ara-panatanjahantena nisongadina tamin'ity herinandro ity inoko fa samy ravoravo tahakanay eto amin'ny plateau mahery avokoa ianareo mpity fanatanjahantena indrindrandrindra fa nitaranja baolina kitra any tokantrano any satria dia nahazo fandresena indray ny Barean'I Madagasikara tamin'ny andro voalohan'ny fifanintsanan'ny canne 2024 resin'ny malagasy tamin'ny elanelanisa ray no ohatra ny ekipan'ny Anthilopes Walya avy any Ethiopie omaly tolakandro nandritra izany andro voalohan'ny fifanintsanan'ny canne 2024 atao any Cameroun izany atao rin'ny dingan'ny ampaifadalan'ny canne 2024 zay ny faranany dian'ny Barea tany Egypte tany dia tamin'io andro ny omaly indray voatafahoana tamin'ireo mpankafy azy ny Barean'I Madagasikara. Nahazo ny isa telo voalohany ho azy ny Barean'I Madagasikara tamin'ny fifanintsanana andehanana any amin'ny canne 2024 ataon'ny Cameroun. Resin'ny ekipa-pirenena malagasy tamin'ny sareny ohatra tokoa mantsy ny Anthilopes Walya avy any Ethiopie ny sabotsy tolakandro teo tetsy amin'ny kianjan'i Mahamasina. Baolina tokana tafiditra ray any ravelson ateo amin'ny minitra 12 rehefa nitsena tamin'ny lohany ny corner nodakany Carolus. Ateo amin'ny fizara-potoana voalohany dia nanjakan'ny malagasy ity lalao ity. Somary hitany tambesatra nefa ny harerahana ho an'ny mpilalao amin'ny Barea teo amin'ny fizara-potoana faharoa ka ny Etiopianina indray no nifehiny lalao. Tsy nanaiky hatramin'ny farany nefa ny vodilarana sy ny mpiantsatokazy malagasy nahitana ny Melvin Adrien, Thomas Fontaine, Jérôme Mombris ary Jérémy Morel ka tsy nahavita nanakobana ny masona rato malagasy mihitsy ny Antilope. Ny andrasana ihany koa no mety ho fivana teo amin'ny efampidirana ny Dax, Bolide ary Voavy teo amin'ity fizara-potoana faharoa ity saingy tsy dia nahitambokatra loatra. Azo eritreretina ihany anefa ny nampidirana ireo mpilalao avy eto toerana tsy mila ravinahitra ny ivelany izay mahafehy ny kianjan'i Mahamasina. Maro tamin'ireo mpilalao malagasy tokoa mantsy no nitaraina amin'ny tsy fifehezana ity kianjan'i Mahamasina ity. Tetsy kilan'izay nefa dia atao zahary ry zareo vahiny indray no nahy nampivezivezo baolina tamin'ity kianja malagasy ity. Dia teo azy zany fahasahiranana teo amin'ny fizara-potoana faharoa izany dia nanohana hatramin'ny segondra farany ny mpijery tonga marobe teny Mahamasina ka nanome hery ny mpilalao malagasy mba hoentina hiaro ny tombony isanananany. Mariana fandroany alahady maraina dia efa lasa namonjy ny Niger ny Barean'I Madagasikara hiatrika ny lalao faharoa amin'ity fifanintsanan'ny canne 2024 ity ny 17 novambra ho avy zao any Niamey. Fantatra fa nahitana fiovana ny delegationina malagasy lasa ny toerana atao rin'ny ratra nahazo ny ray any ravelson sy ny fijanonan'ny faneva ima tsy lalao itsony eo amin'ny ekipa-pirenena malagasy.